Tsara moa ny manamarika fa tsy nisy ny naratra na ny namoiny ainy nandritra ny aitrano ny seho tetsy Besarety iny ary rehefa mandray an-tanana ny raharaha ihany koa ny mpitandro filaminana. Izay ny mahakasika an'iny fa hivadika pejim-baovao hafa isika. Niara-ny herisetra nataona olona telo Andriamaefasoa Etienne foloan'ny fikambanana AVC teo aloha teny ivelan'ny lapan'ny Tsimbazaza ny zoma 12 Desambra tao aorian'ny lanonam-pamaranana ny fivoriana ara-potoana faharoan'ny antenimieram-pirenena no nitranga ny raharaha ity ny Arambony. Olona telo ary no nambarany fa nandratra sy ny kasitanana azy ka ny roa tamin'ireo dia solombavam-bahoaka. Andeha ro jerentsika indrindra ny fanazavan'ny filohan'ny AVC teo aloha ity. Ny tarainy noho ny herisetra nataona solombavam-bahoaka tamin'ny Andriamatoa Andriamaefasoa Etienne filohan'ny fikambanana ny Arambona tamin'ny raharaha 7 Febroary 2024 ny AVC teo aloha. Nambarany fa teny ivelan'ny lapan'ny Tsimbazaza ny zoma 12 Desambra tao aorian'ny lanonam-pamaranana ny fivoriana ara-potoana faharoa ny antenimieram-pirenena no nitranga ny raharaha. Olona telo ny nambarany fa nidaroka ary nandratra azy ka ny roa dia solombavam-bahoaka. Dia niresaka tamin'ny namana izay ny antony diako tany dia rehefa mivoaka zany za moa mitondra moto tokotokony tao amin'ny tamin'ny enina sasany teo dia arivo eo dia rehefa teo akaiky ny lasantsy mbany Tsimbazaza zao velana mba nisy inona dia hoe misy moto tao aoriana ray tato dia ray tato dia nandaka ny tato dia mijera dia namoaka ohatrany bainy anankiray dia nikapoka anahy dia ozy hoe afodio vavanao amin'ny 7 février zay. Za moa ny rehefa nahazo aina dia namelona moto dia nandeha nody amin'izay. Tadidiko hoe solombavam-bahoaka ny anankiray ny antony joroky tao amin'ny firenena dia nanohatra ny tsy maty manota ary faharoa raha nisy dia nitondra tamin'ny 7 Avril dia nataonay zany mba hoe hiadinan'izay tsy maty manota zay. Nampalelana amin'izao dia le olona navany doza tao amin'ny firenena no lasa mahdiodio-ndray. Nilaza ny filohan'ny AV7 fa ametraka fitarainana eo anivon'ny antenimieram-pirenena sy ny ambaratonga mpitondrana tavindrify ny raharaha.